Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa niezaka nanao izay vitako tamin'ny herin'ny tenako ihany a, saingy tsy nety vitako izany ho ity olona anankiray. Ary moa isika ihany koa ve tsy mba manao toy izany? Eny, matetika isika no mifikitra manao zavatra maro izay hita ho mandany ny fotoanantsika tokoa, nefa tsy misy vokany azo raisin-tanana akory izany avy eo. Matetika isika no manankina amin'ny fiainantsika amin'ny fomba na amin'ny toe-javatra izay takatry ny saintsika irery fotsiny ihany, dia tsy misy vokany izany. Kanefa izao no tena azo antoka, misy ny atao hoe vavaka, ary misy ihany koa ilay andriamantsika ao an-danitra ao izay mamaly ny vavaka ataontsika. Izany hoe resahantsika sy angatantsika aminy avokoa izay ilayntsika, izay mahory antsika, izay mampitahotra antsika, dia izy no mamaly izay tsara indrindra ary mahasoa antsika. Matetika mantsika miandro ho tafalatsaka ny anaty lavaka lalina dia lalina tokoa, izay vao tonga saina fa tokony hanantona an'Andriamanitra. Matetika isika efa tapidalakale, izay vao mahalala miantso ilay raintsika ny an-danitra ane. Adinontsika nefa fa Andriamanitra ane ka afaka manao na dia manova zavatra goavana be indrindra ho fiainantsika ao anatin'ny ray segondra azy, dia zavatra izay mety tsy ho vitantsika mihitsy, na dia andanintsika ny fiainantsika iray manontolo mandra-pahafatitsika aza. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena mangataka aminy isika. Mamaly vavaka Andriamanitra rehefa manankina ny fiainantsika aminy isika. Aza misalasala hoe ahavita izany amiko ve Andriamanitra? Eny, anio dia lazainanao fa tiany ny aneo aminao ny heriny sy ny voninahiny. Tsaronao ve ilay teny izay nilazain'i Jesosy ao amin'ny Marka 10:7-20? Marka 10:7-20 manao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Figatana yani anupa
de Lille. AWR feon'ny fanantenana. Dalilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mpitory-teny toko 120. Atsipazo any ambony rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny 7 ary na dia ny 8 aza fa tsy fantatrao izay fahoriana anjoa aty ambonin'ny tany. Raha feno ranorana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny. Izay fatrapihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolanao ankibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotonta. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia oka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Anatra ho an'ny tanora fanamba anapoizany ny avian'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao,
ary eoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany koa esory eo am-ponao ny alahelo ary avolio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Tarika Giovanni. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana misaotra anao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao mitoy ihany ny fiarahantsika mandalina mikasika ny sabata izay voarakitra ao amin'ny didi folo be deaibe ny resaka manodidina n'izany amin'izao fotoana izao manero an-tany mihitsy fa tsy eto Madagasikara irery ary vao manomboka ihany izany resaka izany fa ivelatra amin'ny fomba tsy aposintsika izany ka dia ilayntsika izany ny mifehy tsara an'ity fampianarana ity ty fahamarinana ity izay marina tsara fa tsy an'ny adventista na ny jiosy na anatokom-pinoana izao na antokom-pinoana izatsy fa ny fahamarinana ara-baiboly mihitsy ny trandrahantsika satria ny tompontsoa ho an'ny tsiraray amintsika ny kendrena fa tsy ny tompontsoa na antoko-pivavahana ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany ny fiarovana ao antsika dia aleo fatarina ny marina milohan'izany dia manasanao ary zay mba hiaraka hivavaka aminay raizany an-danitro misaotra anao zay satria homenao tombontsoa mba ho afaka mianatra ny marina amin'ny alalan'ny teninao mangataka anao zay mba hanokatra ny sainay hanokatra ny fonay hanazava aminay zay tena tiana ho ambara aminay ny amin'ny mahazava-dehibe zany andro sabata izany ka dia misaotra anao sady zay satria mino fa mamaly ny vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny fanontaniana izay hikaroantsika valiny dia ity
raha tsy Andriamanitra nanovany sabata, raha tsy Jesosy nanovany sabata satria araka ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga isa-tsabata izy. Ary raha tsy azo ny mpianatra natao koa izany satria ny anarantsika teto fa ny mpianatra ihany koa dia nivavaka nitandrina n'izany sabata izany. Tsy niova mihitsy izany. Tsy nanova Andriamanitra, tsy nanova Jesosy. Tsy afaka nanao an'izany koa ny mpianatra. Dia izy izany nanao an'izany. Eto izany dia tsara ny manipika. Ny fahatserovantsika ny andro nitsanganan'ny Tompo dia tsy voarara ao amin'ny Baiboly mihitsy izany. Tsy fahotana ny mahatsiaro ny andro nitsanganan'ny Tompo. Fa raha toa kosa natao ho atakalo ny fitandremana ny sabata izany izay voalaza ao amin'ny didy 10 dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no antony hanavahana ireo lafiny anankiroa ireo. Efa niarahantsika nianatra teto fa ny kristianina hatramin'izay na kristianina izy na kristianina iza dia andro anankiray no nivavahany dia ny andro sabotsy izany na iza ary ny antoko anankiray dia ny mpanompo sampy naka andro anankiray hafa kosa izy mba hatokana hivavahana, ary io dia natao ny hivavahana amin'ny masoandro fa tsy hivavahana amin'Andriamanitra. Ireo mpivavaka amin'ny masoandro ireo zany dia nifidy ny andro alahady mba ho andro fivavahany. Taty aoriana rehefa tafakatra teo amin'ny fitondrana nga Constantin, teo amin'ny fitondrana Romanina zany izay nanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany, dia nataony izay ampitambarana ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny sampy. Satria izy Constantin dia mpivavaka amin'ny masoandro hatramin'izay. Hitany anefa fa ho sahirana izy raha tsy mahazo ny fo ny kristianina, dia nataony izay hitambara ny fivavahana amin'ny masoandro sy ny fivavahana kristianina. Ka araka izany dia tsy avy amin'ny kristianina mihitsy ny fivavahana amin'ny andro alahady raha toka hivavahana amin'ny masoandro izany. Mbola hiditra amin'ny Tsipriny amin'izany tantara izany sika. Fa eto dia andeha irantsika mamaly aloha ilay fanontaniana ary andeha amin'ny dingana tsirairay mihitsy sika. Hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 7:12 fa misy bibidia anankiray niakatra avy ao anaty ranomasina. Ara-paminaniana ny bibidia dia maneho fahefana na fanjakana. Zay ny dikany. Maneho fahefana zany na fanjakana. Azonao vakiana izany eo amin'ny Daniela 7:7 sy 17. Daniela 7:7 sy 17. Fantatra amin'ny hoe antikristy ihany koa io bibidia io. Bibidia io ilazana azy satria tsy manara-dalàna zany bibidia zany, tsy voafehy zany. Ny ranomasina indray dia maneho vahoaka be na firenena araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:15. Apokalipsy 7:15. Mampalahelo anefa ny mahita eto amin'ny faminaniana ara-Baiboly fa manaraka ny fitaka ataon'io bibidia daholo zao tontolo zao. Misy sary anohatra mahatalanjona ao amin'ny Apokalipsy 7:13 ao. Ndeha ho vakintsika ny 1:1. Apokalipsy 7:1. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa fahefana feno fitenenan-dratsy io fahefana voalaza io. Mazava tsara zany. Tsy fahefana tsotsotra fa feno fitenenan-dratsy. Mitranga ny fitenenan-dratsy ao amin'ny Baiboly rehefa maka ny tombontsoa na ny fahefan'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy ho an'ny tenany manokana. Ny fahefana anankiray eto an-tany na ny mpanjaka anankiray na ny olombelona anankiray. Fitenenan-dratsy zany. Fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Ary izany ange voalaza ao amin'ny Jaona 10:17. Jaona 10:17. Ny jiosy eto no namaly an' Jesosy raha ny hevitra an' Jesosy fa olona ihany kanefa manao ny tena no Andriamanitra. Dia izao no nitenen'izy ireo.
tsy asa tsara nitorahana ivatonao fa fitenenan-dratsy satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho andriamanitra. Araka ny tenin'andriamanitra dia tsy misy olona afaka manao ny tenany ho andriamanitra ary fantatry ny jiosy tsara zany. Endrika anankiray isehon'ny fitenenan-dratsy sy ny filazana fa manana fahefana hanova ny didy voasorotr'andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany ny olona anankiray na ny fahefana anankiray. Ary izao no antony, raha toa ka manana ny fahefana hanova ny lalàn'andriamanitra ny fahefana anankiray eto tany, na iza na ara-pivavahana na ara-politika, dia izy zany no lehibe kokoa no ilay nanomeny lalàna tamin'ny voalohany. Sa tsy zany? Raha toa ka ny lalàn'andriamanitra ny fototra mandrakizay iorinan'ny fanjakan'andriamanitra, dia midika ho famelezana mihitsy an'ilay mpanome lalàna ny fanovana ny lalàna zany fanjakan'andriamanitra zany. Manandratra ny mpanova ny lalàna ho ambonin'andriamanitra ny fiezahana hanova ny lalàn'andriamanitra, ary fitenenan-dratsy mihitsy zany. Ity misy sary anohatra anankiray voalaza ao amin'ny Apokalipsy 17:2 maneo an'izany. Apokalipsy 17:2. Ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Mba atakaranao izay iseho any amin'ny ho avy, ary ho avy tsy ho ela arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy, dia tena ilainao indrindra ny mahafantatra ireo tandindona voalaza ireo izay aseho eto toy ny liona amin'ny endriky ny bera, ny leoparda ary ny dragona. Ny dragona ao amin'ny Baiboly dia maneho an'i Satana. Azonao amarinina zany ao amin'ny Apokalipsy 12 ka ny 7. Apokalipsy 12:7. Tena ilaitsika, tena ilainao ny mahatakatra fa ady mahakasika ny fiankohofana ny ady ifanaovany ratsy sy ny tsara eto amin'izao tontolo izao. Ny sisan'izay dia zavatra manodidina azy ihany. Ny fanaovana izay ahatonga ny olona iankohaka amin'Andriamanitra na iankohaka amin'ny Satana, zay no ady izay misy amin'izao fotoana izao. Ary izay ny faratampony. Mifantoka eo amin'ny lalàn'Andriamanitra izany. Ary ny sabata ny eo anivon'io ady lehibe mikasika ny fiankohofana io, satria ny andro iankohofana amin'Andriamanitra amin'ny andro sabata dia midika mazava tsara fa fahatserovana sy fametrahana mazava tsara ny mahampamorona izao tontolo izao an'Andriamanitra. Mba hatakaranao izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy, dia ilaina aloha ny mahazo izay voalaza ao amin'ny bokin'i Daniel. Mifandraika amin'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy mantsy ny faminaniana ao amin'ny bokin'i Daniel. Andeha isika hiverina ny amin'ny Daniel 7 ary. Sary anohatra mitovy amin'izay hita ao amin'ny Apokalipsy 13 ihany no hitantsika ao amin'ny Daniel 7. Liona, ny bera, leoparda ary ny dragona. Tovy mihitsy. Eto amin'ny Daniel 7 sika dia mahita ny filazana mikasika ny fahefana anankiray izay hipohitra any amin'ny taonjato voalohan-dohany. Io fahefana io dia ampiray ny fiangonana sy ny fanjakana. Constantin nanomboka an'izany. Ary tsy vitan'izany fa isantoka ny fahefan'Andriamanitra ihany koa io fahefana ara-pivavahana io, satria lasa fahefana ara-pivavahana izany. Milaza izy fa manana ny fahefana anova ny lalàn'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika hoe iza moa io fahefana io, avy taiza ny poirany ary inona no antony, inona ny nataony. Andeha ho diniantsika ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay milaza meloa fa hiezaka hanova ny lalàn'Andriamanitra io fahefana io. Aleo amin'ny Baiboly ihany no iresaka. Amadibadika andreo takila ny tantara isika, ahitantsika ny marina. Ho fantatrao ihany koa ny fomba nidira ny fivavahana amin'ny andro alahady tao amin'ny fiangonana kristianina. Ka dia manasanao ary izay tsy handiso fotoana ny fiarahantsika mandinika an'izany amin'ny manaraka. Eto amin'ny bavaka mandrakariva ny fiarahantsika mianatra.
andony maraina. Mampatsiahy anao androany ilay fisarana lehibe tosisa rony ntsony anye andro fafito izany lay famantarana sy lay tombokase lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay nitsarany Jesosy fahatrany andany trany dia io no andro ivavahana andro tsy manantsala tena fanasitranana nanofizany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanampo lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay nitsarany Jesosy fahatrany andany trany dia io no andro ivavahana. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 io sabata io ihany no amantarany anykio ireo nanaiky nitsito ao anaty didy folo andezahao rambola tsy tanao lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay nitsarany Jesosy fahatrany andany trany dia io no andro ivavahana lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay nitsarany Jesosy fahatrany andany trany dia io no andro ivavahana ilay feo ny fanantenana seminera momba ny baiboly fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany asa fitoriana etonivon'ny fiangonana adventista faritra ranomasimbe indianina. miaraba sady manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany na manao kalebandretsikivy sy naritiana. Rehefa misy fotoana lehibe manandanja izay andrasana dia ny hoe raha oviana no anisan'ny fanontaniana voalohany mipetraka. Ny iverenan'i Jesosy indray no vanim-potoana lehibe indrindra hitranga eto an-tany. Raha oviana tokoa moa izy no iverina, izany no loha hevitra iarahantsika mianatra an'io fa hivavaka isika alohan'izany. Rainay izay ny an-danitro nampanantena Jesosy fa hiverina indray. Miandry azy ny olonao mba hanavitra azy ireo. Handalany amin'izany ao amin'ny teninao izay ray masinao koa mangataka ny fanahinao hanazava ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Na dia nilaza aza Jesosy fa ho tampoka ny iverenana, dia nilaza mazava koa izy fa tena izy famantarana maro tokoa iseho
mialohan'ny iverenany. Anisan'ny misongadina amin'ny fitantarana n'ireny famantarana ireny ny Matio 4:20, Marka 7:12 ary ny Luka 4:20. Eo amin'inona moa no isy famantarana? Luka 4:20, Luka 4:20. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ety ambonin'ny tany. Iseho eny amin'ny zavaboary izay tsy azon'ny olombelona fehezina ny famantarana, masoandro, volana, kintana. Ilay pahary ihany no mahay mibaiko sy mifehy andreo zavaboary ireo. Ahoana no fisehon'izany famantarana izany? Matio 4:20, Matio 4:20. Ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny hery lanitra ozongozonina. Efa nitranga tokoa ve izany zavatra nitenen'i Jesosy izany? Eny ny valiny. Tanteraka ary nitranga tany Amerika ireo famantarana ireo araka ny voalazan'ny boky nosoratan'ny Burrit, tondra ny lohateny hoe La Géographie Céleste, tamin'ny taona 2790. Nitranga tokoa mantsy ny masoandro maizina tamin'ny 12 May 709, ary tamin'io alina io ihany dia tsy nahazava ihany koa ny volana. Ary ny kintana niraraka kosa dia tamin'ny 13 Novambra 1709. Inona no hitranga eo amin'ny faritra maro amin'ity zao tontolo zao ity? Matio 4:20, Matio 4:20. Ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Anankiray amin'ny fahatanteran'io famantaran'io, ilay horohorontany lehibe nitranga tamin'ny 2 Novambra 1509, antsoina hoe horohorontany Lisbonne, izay nisiako ny tany Eropa, Afrika, Amerika ary naneran-tany mihitsy. Nandritry ny 9 minitra monja dia olona 9,100 ny maty. Marina fa efa nisy hatramin'izay ny horohorontany, kanefa ny fitombony amin'ny isa sy ny amafiny dia tena tsapana fa tsy mitovy amin'ny taloha ny herin'ny horohorontany. Tamin'ny taona 120 fotsiny dia efa mihoatra ny 2000 ny horohorontany hatramin'ny taona 1790 fotsiny. Singanina manokana reto manaraka reto izay nahitan-doza tokoa. Ny tany Saint-Pierre de la Martinique tamin'ny taona 2790, ny tany Inde tamin'ny 5790, San Francisco tamin'ny 4790, tany Messine tamin'ny 790, tany Italia tamin'ny 13,790, tany Java tamin'ny taona 7,790, Mexico tamin'ny taona 20,790, tany Chine tamin'ny 20,790 sy 17,790, tany Japon tamin'ny 7,790, tany Chili tamin'ny taona 17,790, Turquie 7,790, tany Agadir tamin'ny taona 7,790. Ajanona hatreo ny fitanisana satria sesena tokoa ny tranga taorian'ny taona 7,790. Manambara izany fa efa miahantra ty tany ity, ary tsy ela dia tonga ny fiafarana. Anahoana ny fahalalan'ny olona mialohan'ny fahataperan'izao tontolo izao? Ovakitsika miaraka amin'ny namana anaritiana ny Daniela 12:4. Daniela 12:4. Ary ianao ry Daniela, dia horononao ny teny ka sy hotombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalany. Voalohany indrindra aloha dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny ankapobeny ity fahalalana voalaza eto ity. Hitantsika rehetra fa tena mitombo izay tsy izy ny fahalalany zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Eo ny fahita lavitra, ny fiaramanidina, tonga hatreny ny volana aza ny olona. Misy akony eo amin'ny fiarahamonina izany. Faharoa manaraka izany dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny bokin'ny Daniela ity fahalalana ity. Ovahana ny tombo-kase amin'ny bokin'ny Daniela ka hazava ireo faminaniana voarakitra ao. Efa tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Ohatra, efa tsy zava-miafina intsony ny amin'ny 300 andro izay faminaniana lavabe voarakitra ao amin'ny Daniela 7:4. Inona koa ny zavatra hitranga amin'ny andro farany? Daniela 12:1 tapany voalohany. Daniela 12:1 tapany voalohany. Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ho tonga amin'ny faratampo ny fahoriana
alohan'ny niverenan'i Jesosy. Tsy Jesosy akory no ampahory fa ny fifanandrinana eto an-tany no hiteraka fijaliana. Ny fiverenan'i Jesosy no amarana izany fahoriana lehibe izany. Misy fanantenana amin'itony ilay andininy izay novakinina manaritiana teo manao hoe ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Anahoana ny fandriam-pahalemana eto an-tany? Matio 4:4-7. Matio 4:4-7. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana mely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Iaraha mahita fa tanteraka rahabaky teny ty fanambarany ty. Raha vakina ny gazety, enona ny vata fandraisam-peo, jerena ny fahita lavitra sy ireo fitaovana moderna maro hafa toy ny internet, ka sokafana ny eo amin'ny Matio 4:4 dia mifanaraka izy ireo. Maro no mihevitra fa ny farana tamin'ny ady lehibe faharoa ny tantaran'ny ady. Tsy izany nefa no nitranga fa mbola tsy esy fiafarany ny ady hatramin'izao fotoana izao. Anahoana ny fon'ny olona amin'izao andro ny famantarana ny faran'izao. Luka 4:2. Ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Reraka ny fon'ny olona tsy noho ny fitebitebena ihany fa noho ny fomba fiaina izay manimba azy. Any ka any amin'ny firenena sasany dia ny areti-po no mamono ny olona be indrindra. Inona koa ny zavatra hitranga eto tany izay manambara fa efa akaiky ny farany. Matio 4:7. Matio 4:7. Ary hisy firenena hitsangana mely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary hisy mosary sy horohoro-tany amin'ny tany samihafa. Efa nisy hatr'izay ny mosary, fa tsy toy ny fisehony amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantaran'ny tany izany hoe olona tapitrisany maro mijaly noho ny anoanana na ny tsy fampitsakafo raha sy tamin'ny taonjato 20 efa antomotra ny farany. Andendreo fantaritsika ny amin'ny famantarana ara-pitondratena sy ara-pivavahana. Anahoana ny toetran'ny olona ny amparany. Timoty 2:1-5. Timoty 2:1-5. Fa aoka ho fantatrao izao fa ny amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka-tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahony-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Reny koa dia alaviro. Efa tahaka izany foana ny toetran'ny olona, kanefa miaratsy hatrany hatrany izany araka ny fandrosony fotoana. Misongadina indrindra amin'izany ny fitiavan'ny olona fahafinaretana sy ny fiainana vetaveta. Ankehitriny dia vitsy ny olona mandala ny fahadiovam-pitondratena. Manenika izao tontolo izao amin'ny alalan'ny boky, ny sary mihetsika, ny vidéo, ny gazety, ny hira sy ny fitaovan-tserasera maro hafa, ny fanindrahindrana ny fijangajangana. Izany rehetra izany dia mahatonga ny faravan'ny tokantrano maro, fanalana zaza, fifanambadian'ny mitovy fananahana, mianaka ny aretina toy ny sida sy ny firongony. Raha ny amin'ny tsy fakatao-vandalana indray, araka ny lazain'i Jesosy eo Matio 4:12 dia miariary ny fitombony. Re isan'andro ny vonon'olona, fiainan-jiolahy, ny dahalo sy ny sisa. Izany rehetra izany dia manondro fa efa akaiky ny farany. Isy Isaia ilazany tenan'o Kristy ve? Matio 4:15. Matio 4:15. Fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izaho no Kristy, ka maro no voafitany. Efa nisy, mbola misy, ary mbola isy olona ilazany tenan'o Kristy. Maro izy ireny ho Jesosy. Mitady famonjena ny olona, ka dia tsy mahagaga raha misy olombelona mety maty misandoka ho mpamonjy.
ny akamaroan'izy ireny nefa dia ny fitiavam-bola amin'ny fanararaotana ny hafa ny tena imasoany. Anahoana ny finoan'ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Petera faharotoko 7:7-8. Petera faharotoko 7:7-8. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araky ny filany ka manao hoe aiza ny tiany fikasana ny amin'ny fiaviany, fa hatr'izay nodiny ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana n'izao tontolo izao aza. Ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota no mbola tsy hiverenan'i Jesosy. Izany fahalam-potoana izany dia hahatonga ny olona sasany hevitra fa tsy ho avy akory Jesosy. Anisan'ny famantarana koa izany tsy finoana izany. Ho an'ny olona toy izany dia tena ho tampoka ny fiverenana. Raha ny amin'ny kristianina manokana ny resahana dia inona ny zavatra ho lavin'izy ireo. Timoty faharotoko 7:5. Timoty faharotoko 7:5. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Toa mivavaka be ny olona toy izany raha ny fijery azy ety ivelany. Manaraka ny fombafomba maro isan-karazana izy ireny nefa lavy ny Kristy izay hany-mpamonjy. Anisan'ny famantarana koa ve ny fitorian'ny filazantsara. Mateo 4:20. Mateo 4:20. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Mahagaga sy mampisaotra an'Andriamanitra ny fahatanterahany'ity faminaniana ity. Mandroso dia mandroso tokoa ny fitoriana ny filazantsara maneran'izao tontolo izao. Ohatra fotsiny tamin'ny taona 700 dia voadika tamin'ny fiteny 7:3 samihafa ny soratra masina. Tamin'ny taona 700 dia voadika manontolo na ampahany tamin'ny fiteny 240 ny Baiboly. Izany hoe sahabo ny 770 ny mponina eto ambonin'ny tany no afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ampiasaina koa ny fitaovana rehetra fampitana hafatra amin'izao fotoana izao mba hitoriana filazantsara toy ny fahitalavitra, ny radio, ny internet sy ny maro hafa. Anisan'ny famantarana eo andalam-pahatanterahana ny fitoriana filazantsara. Inona ary ny tokony atao anoloana izany? Iarahantsika mamaky amin'ny namana anaritiana ny Mateo 4:20, 2:7 sy ny 4:7. Mateo 4:20, 2:7 sy 4:7. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona. Tsy mitakina inona na inona amintsika Andriamanitra mba hamonjena antsika. Ny toetra manahaka ny an'i Jesosy izay hoarina ny fitafiana no hidirantsika any an-danitra. Mandritra izao fotoana itsangan'ny famantarana izao ny tsy maintsy manadio ny fitafiantsika isika, fa tsy rehefa miseho eny amin'ny rano lanitra Jesosy. Andeha isika anapa-kevitra hiomana dian'izao anokana ny fiainantsika sisa ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary hanomana ny hafa ho amin'izany fotoana lehibe izany. Andeha hoentsika ambavaka izany fanapa-kevitra izany. Jesosy eo atafioanay ny akanjom-pahamarinanao mba azoanay miditra miaraka aminao ao an-tanàna rehefa miverina ianao. Amin'ny anaranao nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Saotranao izay no nanarahanao ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoananao ao manaraka ny namanao Kaleba Andresikivy sy Naritiana. Veloma tompoko. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Divi farana ny fiainan'ety, reo famantarana miseho avoko, tambarany Jesosy vory izy tety, nampitandrina ra-panarady.
fati fotona fo mosary tsy pisina fatrana mitombo sesilany miaratsina miororon-tany maro intetsy ery rivodoza rano be tsunami ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana Ni fitiavana Izano afajide sosiamina Turiwa paraurati malala Fambisi fiainanaka Numalihira Manolefenana majakiza Natsaba cheuniataka Tuna meti wasanao miani Yampichu tsifatasao Zay meti seu Zau veri zay goyam sebunze radio feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana misaotra ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa afaka tafahoanetondray miara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitansoa lohateny lesitsika dia ny asa na ny ran'andriamanitra antsika mitoy izany izay efa nianarana teo aloha fizarana faharoa ny amin'ny andro vitsivitsy izay rahantsika mianatra ny asa na ny ran'andriamanitra antsika fa mialohan'izay dia manasanao aho mba hiaraka hivavaka amiko angataka ny fanampian'andriamanitra isika raha an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atantaky ny an-danitra misaotranao izay satria nomenao tompontsondray ho afaka manovo fahalalana vaovao hery vaovao avy amin'ny fiaramianatra ny teninao mangataka anao izay hamela ny eloka rehetra ary hanazava indray ny sainay atakatra izay tianao ampitaina aminay ary tsy izay fotsiny fa ampio izay mba hampiatra izay anjara asa tokony ataonay ao anatin'izany mitahiry reto mpiaino ireto ianao tompo no anazava ny saina izy ireo ihany koa ary mba hampirisika azy ireo hanaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. misy atrano moa zany ny andiny izay voafantina ho atao tsy anjery atsirovantsika ny votoatin'ny lesona ao Mateo 7:20 andiny 7:20
no ovakitsika. Ahitantsika ny tsy anjery ary mino afa efa ainao tsy anjery sady. Matio 7:20 koa mandehana ahoana ny toyiny Jesosy niteny antyteny ity tamin'ny mpianany ary tsy ho azy ireo ihany araka ny vavaka nataony fa ho antsika ihany koa zay mino ny toroteny nataon'ireo mpianatr'ireo. Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Zay ilay baiko. Ny firenena rehetra, tsy ny firenena jiosy ihany, ny firenena rehetra. Irahan'Andriamanitra isika takan'ireo mpianatra ireo mba hitoro ny filazantsara. Ka zay rehetra manaiky izany filazantsara zany dia atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Zay zany le iraka, zay lay asa nanirahan'Andriamanitra asy ianao, mazava tsara izay. Mahafinaritra manokana ny lohahevitra ny fidiana no mena lesitsika mandritra ny volana vitsivitsy manao hoe atsaharo ny resaka, andao hiasa, andao anao zavatra. Atsaharo ny resaka, andao hiasa, andao anao zavatra. Aleo olona kely fahalalana kanefa mampiatra zay fantany, toy izay olona be fahalalana kanefa zara raha nisy fampiarana nataony na tsy misy. Ny mampalahelo moa dia manofana olona ahay miresaka ny toeram-pampianarana maro amin'ny akamaroany fa tsy izy rehetra, manofana olona ahay miresaka fa tsy manofana olona hahay miasa. Takany hoe manofana filôzofy zany fotsiny. Rariny loatra raha entanina isika hiasa amin'izay. Tsara lavitra ny nanao fampiarana kanefa tsy naomby noho ny hoe be resaka fotsiny fa tsy nanao fampiarana mihitsy. Satria ilay nanao fampiarana nefa tsy naomby dia afaka maka lesona avy amin'izany, amin'izay tsy fahombiazana hitany mba hivoarany amin'ny fampiarana manaraka. Ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika no modely tsara indrindra ny amin'izany hoe miasa izany. Tsy naniraka fotsiny izy, tahaka ny fanaon'ny mpitarika maro amin'izao fotoana izao, tsy maniraka fotsiny fa manome modely ny fomba fiasa. Ohatr'izao ny fanaovana azy dia taorinan'izay izy voana ny mebaiko ny mpanaraka azy hiasa tahaka ny nataony. Hita manerana ny soratra masina ny lohahevitra momba an'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra ny iraka azy. Io ny karazana roy mampifandray ny tantaran'olombelona. Maneho ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny voariny mihitsy. Voarakitra ao anatin'le iraka izany. Ary ny tanjon'Andriamanitra dia mazava tsara. Ny famerenana ny endrik'Andriamanitra eo amin'ireo zanany lavo. Ny famerenana ny endrik'Andriamanitra eo amin'ireo zanany lavo. Mazava tsara izany tanjony izany. Afaka manampy anao izay voalaza ao Kolosiana 3:7-9. Kolosiana 3:7-9 sy ny Jaona 1:7-2. Jaona 1:7-2. Tsaroa fa ny irak'Andriamanitra nampanaovina antsika izay nanaiky hanaraka azy no tontolo-kevitra tokony handraisantsika sy hatakarantsika ny tenin'Andriamanitra amintsika. Rehefa miasa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia ho mora aminao ny hatakatra izay lazainy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy hoe ho takatra fotsiny fa ho lasa fiainana tsy kelikely ny sitrapony. Satria rehefa miara-miasa aminy ianao miara-dia aminy dia manahaka tsy kelikely azy. Manefy antsika ny fiarahana miasa aminy. Indraindray isika rehefa miasa ary tsy mahita vokatra, ny vokatra andrasantsika moa zany dia misy olona vaovao indray hanara-dian'i Jesosy. Indraindray tsy mahita vokatra tahaka an'izany dia hoy isika hoe tsy naomby fa asa verimaina iny natao iny. Tsia, ny fanaovanao an'ilay asa dia manefy anao mpiasa. Efa vokatra sady zany. Rehefa mamaky Baiboly isika dia hitantsika Andriamanitra manao izay anakekezana antsika. Ary rehefa manaiky ny fifandraisana aminy isika dia miara-miasa aminy. Tsy hoe mipetraka mijajirika tsy manao ninina fa miara-miasa aminy. Toizan'Andriamanitra trany ny asany. Jereo tsara fa Andriamanitra tsy mijanona miasa, tsy mba matory takantsika. Na eo aza ny fisarahana teraky ny fahotana eo amin'ny olombelona
samy olombelona sy amin'ny olombelona sy Andriamanitra dia miezaka Andriamanitra mitaona ny olona rehetra hamerina azy ireo eo amin'izay. Amerina amin'ny laon'ny fifandraisana tapaka tamin'ny olombelona izy. Na dia sika olombelona aza ny tompona andraikitra tamin'ny fahatapahany izany fifandraisana izany. Ary ataony izany mandra-pahatonga an'ilay fotoana izay hanavaozany ny zavatra rehetra voalaza ao amin'ny Apokalipsy 3:20. Apokalipsy 3:20. Ary modely ho antsika izany toetra n'Andriamanitra izany, izany toe-tsain'Andriamanitra izany. Toizantsika ny fiarahana miasa aminy, amin'ny fitoriana filazantsara tahaka ny nataony, ary ataontsika ampitiavana sy ny faharetana izany mandra-pahatonga ny fotoana tsy hahafahana manao an'izany intsony araka ny fetrapetrakaNdriamanitra amin'ny fahendreny irery ihany. Ny fidiny aneho ny teny any amintsika Andriamanitra amin'ny fomba izay azontsika mahatakatra ny toetrany sy ny tanjona kendreny, ary indrindra koa mba hananantsika fifandraisana marina sy maritra aminy. Ary izany rehetrarehetra izany ny tanjony fiarah-miasa aminy. Tsy vonjena amin'ny asa isika fa amin'ny fahasoavana, saingy tadidio fa iny famonjena no raisitsika iny dia tsy ho voazona mihitsy, tsy ho voazona amin'izany isika mandra-piavy ny tompo raha tsy miara-miasa amin'Andriamanitra. Mitaizantsika ny fiarah-miasa amin'Andriamanitra, manefy atsika izany, mampitombo ny finoatsika izany. Tsy vitany ho fantatsika fotsiny Andriamanitra, fa ho zaraintsika amin'ny hafa koa ny fanandramantsika miaraka aminy, ny fiarah-miasa aminy sy ny fitiavany mamonjy. Izao tontolo izao dia manazatra antsika amin'ilay hoe gagnant-gagnant, samy mahazo. Omeko rehefa manome ahy, tiako rehefa tia ahy, tsy tiako rehefa tsy tia ahy. Ary tsisy fiarahamonina mirindra eto amin'ity tany ity raha tsy misy an'ilay gagnant-gagnant hatramin'ny tsenam-barotra sy ny sisa. Fa mihoatra noho izany ny tian'Andriamanitra hitiavantsika ny hafa. Araka ny teny Jesosy hoe, raha izay tianareo ihany ny tianareo, na ny jentilisa aza mba manao tahaka an'izany koa, izany hoe tokony mihoatra noho ny fifankatiavan'izao tontolo izao ny antony hifankatiavantsika. Tsy vitany teoria nefa izany. Rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra isika dia mifindra amintsika koa izany toe-tsain'Andriamanitra izany. Izany ny tombontsoa lehibe izany. Omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny soratra masina ireo singa fototra mahakasika ny hiraka ampanaofina antsika ary. Satria hiasa isika, asa fa tsy kabary. Atsaro ny resaka, ndao hiasa. Ao anatin'ny fianarana ho ataontsika ny mikasika an'Andriamanitra telo izay iray izay ny andohan'ny hiraka nampanaovina antsika, ho ianarantsika koa ny ivony hiraka izay nanirahana antsika dia ny fanaovana ho mpianatra firenena rehetra fa tsy ny jiosy ihany a. Ho ianarantsika koa ny amin'ny afatra ho toriana dia ny filazantsara mandrakizay. Ho jerena kay koa ny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra izay fitaovana ho enti mamita ny hiraka, satria isika no ampiasain'Andriamanitra ary farany dia ny sehatra anatanterahana hiraka. Inoko fahalinanao izany fiarah-mianatra izany ka dia manasanao izay mba hanjoy anay ara-potoana isan'andro. Manao matra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.